resaka bola lavalava ihany tsika indray mba vaincu mikasika ny club ny 3FP mitondra fanazavana mahakasika ny fanamarinany fa 10 taona nitsanganan'ity club efa fantatry ny besin'ny maro ity sy ny fanomanana ihany koa ny ary fiatrehana izany ny famarana ny top 14 ifandoniny amin'ny FTM Manjakaray ny Val Marsa avy zao ny filohan'ny ekipa ny 3FP zay indray matoa raha Marsata Crescent. Raha ny fanomanana aloha ilay resaka antema dia manomboka amin'ny 27 février zao mantsy zao fety 10 taona izy 27 février 65 ny forona dia misy fitaom-pifafana iresam-pinoana izay ataontsika atao amin'ny HCRA amin'ny asabotsy herin'iny io 28 février amin'ny folo pneumonie zay fanomanana voalohany zay dia manarak'izay koa efa misy comité mikarakara dia hanao exposition tsika nahitana ny 3FP nandritran'izay 10 taona zay le toerana dia mbola ho hitatsika eo ihany koa manarak'izay dia amin'ny volana juin na juillet eo hanao déjeuner concert déjeuner dansant amina toerana anankiray koa zay zao ny amin'ity dia ny fanomanana koa amin'izao fa 10 taona zao zany dia mba mimakomana zay mba hivoaka kely ny any Madagasikara mba hitondra an'ireo joueur reo mikasika ny relève dia efa petsaka mandantsika junior zany efa misy zao efa afaka mandimby amin'izao misy amin'izao fotoana zao ary ny junior vehivavy koa dia efa manomboka manao azy zao zay dia manana koa tsika école de rugby zay misy andreo minime sy cadet isaky ny larobia hariva eto rehefa tsy menana mpianatra dia tonga eo foana reo zay zanaky ny atao amin'ny 3FP daholo reo tonga reo fa raha ny relève dia efa tena betsaka ny asoloan'ireo. Raha akaiky indrindra ny famaranana ny top 14 izao manana ao amin'ny 3FP. Top 14 moa dia efa nomanina hatramin'izay io satria raha izao tsika vao hanomana dia efa taratara ihany fa ny anay zany fa manomboka mihitsy ny taona dia efa manomana ary hitantsika tsy kelikely eny fa tsy tena hita ntsony ilay hoe ianona tsy maintsy titulaire ianona tsy maintsy zao fa manana joueur 20 tsika ao anatin'io première io afaka mifandimbitimby eo dia arakaraky ny fahatongavan'izareo match amin'ny entraînement manana discipline zay ka tsy tena hita hoe ty tsy maintsy titulaire fa arakaraky ny discipline ao ihany zay no andoharana ny ekipa rehefa hanao baolina tsika. Nanao zay 10